Nosokafana omaly kosa ny alahadin'ny taom-pitaizana 3 ho an'ny sampana Mpanazava sy Tily eo anivon'ny fiangonana FJKM Ambodifahitra Maritiora tamin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana sy ireo karazana fomba samihafa atao no nanomboana izany. Nandritra ny fitaom-pivavahana omaly maraina no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pitaizana 3 ho an'ny sampaty avy eo anivon'ny FJKM Ambodifahitra Maritiora. Ity sampaty ity dia laharana fa 770 ary misalotra ny anarana hoe fivondronana Rasoalandy Andriamanantena. Naraina ireo fomba sy tarazo-koto izay fanao amin'ny fotoana tahaka izao ny omaly ity, nandritra izany ihany koa no nanolorana ireo tompon'andraikitra samihafa anatin'ny sampana. Nentin'ny iray aman-dreny mpitandrina bavaka manokana ireo tompon'andraikitra ireo, ary taorian'ny fanompoam-pivavahana dia ny fampiaraba no ny fahatratra natao ihany koa ny rehetra anarahiny ny fiarahamisakafo. Ny filohan'ny sampaty Ambodifahitra moa dia nanao ny teny fampiarezana sy ny fampirisina ho an'ny rehetra sady nampafantatra ireo fandaharam-potoana ho an'ity taona ity. Naneho ny fahavononany rehetra fa samy ezaka ka hiasa bebe koa noho ny tamin'ny taona lasa ho amin'ity taona ity ka hanao ezaka manokana ihany koa ny sampaty ao Ambodifahitra handray anjara mavitrika amin'ny fanamboarana ny akan'ny fiangonana ho an-toerana.